Epistily nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny Kolosianina, toko 1. Avy amiko, Paoly, ity taratasy ity, dia izao apôstôlin'i Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra. Mamangy anareo aty Kolosy aho, dia ianareo vahoakan'Andriamanitra, sady havana, mpino, tafaray amin'i Kristy. Mamangy anareo koa i Timoty havantsika. Ho aminareo anie, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika. Velom-pisaorana mandrakariva an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izahay, rehefa mivavaka ho anareo. Eny, velom-pisaorana an'Andriamanitra izahay. Satria renay laza ny finoanareo an'i Kristy Jesosy sy ny fitiavanareo ny vahoakan'Andriamanitra rehetra. Mby teo aminareo ny vaovao mahafaly, ary ny hafatra marina raketiny no nandrenesanareo ny zavatra antenaina izay voatahiry ho anareo any an-danitra. Ka ny finoanareo sy ny fitiavanareo dia vokatra izany fanantenana izany, ny vaovao mahafaly, dia mitondra vokatra sy mitombo eran'izao tontolo izao koa, tahaka ny teo aminareo hatramin'ny andro nandrenesanareo sy nahalalanareo tsara ny fahasoavan'Andriamanitra araka ny marina. Epafra, Avamalala, mpiray fanompoana aminay no nampianatra anareo momba izany. Mpanompo, mahatoky ny Kristy izy ho fahasoavana anareo, ary dia nampahafantatra anay ny fitiavana izay nomeny fanahy masina anareo. Izany no tsy hitsaharanay mivavaka ho anareo hatramin'ny andro nandrenesanay ny aminareo. Mangataka amin'Andriamanitra izahay mba ho feno fahalalana tsara ny sitrapony anareo, ka omena ny fahendrena amin'ny mampahazavantsaina rehetra avy amin'ny fanahy masina. Izany no hanananareo fitondran-tena mendrika ny Tompo, ka hanaovanareo mandrakariva izay ankasitrahiny, dia ahavoakatra amin'ny asa soa isan-karazany ianareo, sady hitombo fahalalana tsara an'Andriamanitra, ary hampahatanjahina tanteraka amin'ny herin'ny be voninahitra mba hanananareo fandeferana sy faharetana amin'ny zavatra rehetra. Fo enin-kafaliana no isaory an'Andriamanitra iray izay nampamendrika antsika hanana anjara amin'ny lova natokana ho an'ny vahoakany ao amin'ny hazavana. Fa nanala antsika tamin'ny fahefa-niaiziny izy, ka namindra antsika ho ao amin'ny fanjakan'ny zanany malalany. Ilay ahazoantsika ny fanavotana dia ny famelana ny helontsika. I Kristy dia endrik'ilay Andriamanitra tsy hita. Izy no zanak'ilay matoa ambonin'ny voahary rehetra. Tao aminy no naharihan'Andriamanitra ny zavatra rehetra any an-danitra sy eto an-tany, ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana. Tamin'ny alalany sy ho azy no naharihan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Nisy talohan'ny zavatra rehetra izy, sady ao aminy no aharetany zavatra rehetra. I Kristy no lohan'ny fiangonana izay tenany. Izy no fiandohan'ny fiainam-baovao, zanak'ilay matoa, ilay voalohany natsangana ho velona avy tany amin'ny maty, mba ho lohalaharana amin'ny zavatra rehetra. Fa tao aminy no sitrak'Andriamanitra hitoeran'ny hafenoana tanteraka. Ary nirahana fony teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovan'Andriamanitra fampihavanana, ka dia tamin'ny alalany no sitrak'Andriamanitra hampihavanana amin'izy iray ny zavatra rehetra, na ny eto an-tany na ny any an-danitra. Ianareo koa dia lavitra an'Andriamanitra fahiny sady fahavalony noho ny ratsy nosainareo sy nataonareo. Fa ankehitriny kosa, noho i Kristy niarahan'ny fahafatesana tao amin'ny vatany mety maty, dia
namitram-pihavanana taminareo Andriamanitra mba hahatonga anareo ho masina sady tsy hanatsiny hamampondro eo anatrehany. Kanefa tsy maintsy maharitra amin'ny finoana ianareo ka miorina sy mitombina tsara ary tsy mety afindra hiala amin'ny fanantenana vokatry ny vaovao mahafaly efa renareo. Izaho Paoly dia efa tonga mpanompon'izany vaovao mahafaly izany dia ilainy ho toriana tamin'ny olona rehetra eto ambanin'ny lanitra. Ankehitriny aho dia mifaly amin'ny fijaliana hiaretako noho ny aminareo satria miferinahy nara-batana aho ka mameno izay tsy ampy tamin'ny fahorian'i Kristy ho an'ny tenany, izany hoe ho an'ny fiangonana. Tonga mpanompo ny fiangonana aho araka ny andraikitra nomen'Andriamanitra ho tontosaiko aminareo dia ny manantanteraka ny fitoriana ilay tenin'Andriamanitra, izany hoe ilay tsiambaratelo nafen'Andriamanitra tamin'ny taranak'olombelona hatramin'ny fahagola. Fa ankehitriny kosa efa nasehony tamin'ny vahoakany. Ny vahoakany tokoa no nirian'Andriamanitra hampahafantarina ny mahasarobidy sy mahabe voninahitra izany tsiambaratelo hanasoavana ny firenena rehetra izany. Dia ity, ao anatinareo i Kristy antoky ny voninahitra omena anareo. Koa dia mitory an'i Kristy amin'ny olona rehetra izahay, samy hanarinay sy hampianarinay hampahendrena tokoa ny olona mba hahatonga azy rehetra ho tanteraka noho izy tafaray amin'i Kristy. Ahatontosako izany andraikitra izany dia mikely aina sy miezaka mafy aho araka ny hery tsy hay tohaina omen'i Kristy sady miasa fatratra atao anatiko.